atao amin'ny ministra Ulrika Andriatina satria mitodikana aminazy any amin'ny ministère ny fitaterana ny masony rehetra mikasika nyity ola ny compagnie Air Madagascar ity. Andriamato ministra manina ny lasa tonga amin'izao zava-misy rehetra izao vao misy ny hoe nampiantso amina fionana ihany koa manina tsy maintsy tonga amin'ny hoe nitory mihitsy ministère anatria ny fitsarana. Misaotra indrindra amin'izay fanontaniana izay dia tiako aloha ny manamarina fa nisy foana zany ny fionana miaraka tamin'ireo solotenany mpiasa maromaro vitsivitsy nandritra ny heritaona iny ny resana indrindrandrindra ny plan de redressement ny fanavozana ny fiaramanidina izay misy eo anivon'ny Air Madagascar izay indrindra ny natonga ny ministère sy ny filan-kevitra mitantana ary ny direction générale eo amin'ny Airmadia misafidy satria izay ny sosikevitra avy any amin'ny mpanamory avy any amin'ireo teknisiana ny hoe tsy mety raha toka anao izay fanavozana ny fiaramanidina eo anivon'ny Air Madagascar zay no maka ny Avro na ny Embraer na ny Airbus fa ny metimety kokoa aminay dia ny ATR sy ny Boeing 737 raha toka ny zotra ato anatiny sy ny zotra régional no asinteny. Zany hoe nisy foana zany ny fampiresahana na mivantana io miaraka tamin'ny solotenany mpiasa. Rehefa tonga moa ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao tany amin'ny fiandohan'ny volana May dia efa nampiantso ny ministère, efa nampiantso mihitsy ireo solotenany mpiasa, nampiantso amin'ny alalan'ny direction générale. Zavatra misy anefany dia tsy tonga mihitsy ny solotenany mpiasa satria ny heritreritra izy tamin'izay fa voava eo anivony orinasa zany ny olana. Tonga ty tsika zao amin'ny azo lazaina hoe fitokonana tsisy fetra izay mamono tanteraka ny raha ny lafin'ny fizahantany fotsiny no asinteny fa betsaka ny asa manodidina zany fizahantany zany sy ny fitaterana bakabaka. Ao ireo mpitondra taxi, ao ireo mpitondra posy velona amin'ny fizahantany zany olona zany, ao ireo mpanao asa tanana, ao ireo mpanao exportation maty tanteraka zany nefa nareo Andriamato ministra fa maika nienjana tao anatiny le tao anatiny le raharaha satria le nitorinareo anatrany fitsarana mihitsy le tsy nienjana mihitsy ny ministère. Tsika moa namana fetra miaina ao samby ao anatin'ny tambazotra moa azo lavana azy hoe réseau social Facebook, hitanao tsara ny antso nataon'ny ministère efa tany am-piandohany mihitsy dia miteny hoe tsisy azo tombony amin'ny fanaovana fahitany orinasa io ary miantso hatrany an'ireo mpiasa mba hiraharaha na amin'ny direction générale zany na amin'ny filan-kevitra mitantana na amin'ny ministère. Zany hoe misokatra foana ny vavadin'ny ministère zany amin'izay firesahana zay. Inona zavatra mitranga na dia nandefa solotena na dia nampiantso dia tsy nanaiky avy hatrany ireo mpiasa reo ny fanome fotoana mihitsy nitary seraram-piaramanidina ivata dia hoe tsy afaka miresaka aminareo zay zany ny zavatra nisy zany hoe diso tanteraka ny fieritreretana hoe nanenjana ny ministère tsy nanenjana hidirantsika lalina mihitsy zay rehetrarehetra rehefa avy eo anatin'ny adievitra satria tena hifotorany adievitra ataontsika androany ity resaka Air Madagascar ity. Andriamato Patrick Rahamanana, ianao isan'ny tsotra mpampiasa ny compagnie ny fiaramanidina ivezivezeny eo, manahoana ny fahitanao an'izao raha misy eo anatria ny compagnie ampitanterana Air Madagascar zao? Ny ministra io nilaza fa nisy fifampiresahana maro samihafa izay natao ny syndicaliste zany raha ny fahinontsika ny ministra no olana ao anatin'ity raharaha ty fahitanao azy. Misaotra fetra amin'izay namana moa efa ela ny arahana mba tiako apetraka fotsiny aloha le fanontaniana satria misy an'le hoe afaka zato andro dia nomena noty ny gouvernementa rehetra. Raha ny filaza aloha dia hoe 450 ny noty zany ho an'ny gouvernementa rehetra. Aminao maministra ny fitaterana anao firy ny noty nomenanao tamin'izany na firy ny noty omenao ny tenanao.
tsisy aloha zany hoe olona tena tanteraka zany na hoe parfait tsisy ny hoe asa lavorary zany fa ny zavatra misy dia tanjona zany hoe fahombiazana tanjona zany hoe fampandrosoana zany ny zatoandro a dia misy zany a arakaraka n'izay enti-manana ny ministera dia misy a zavatra telo no nangatana amin'ny ministera zay tsy maintsy tanterana tao anatin'ny zatoandro zany hoe tsy ny sehatra rehetrarehetra no nasiny teny amin'izany fa misy a activité tsongaina ao anatin'ny ministera dia mametraka zany ny ministra hoe io a dia ho vitanay a anatin'izay zatoandro zay le resaka navy andriamato ministra le resaka air Madagasikara ny famoahana ny air Madagasikara ao anatin'ny listra be ny vondrona Europeana tao anatin' le tokony natao zatoandro zay mihitsy mapolitika tongavana satria sarotra be ny mampiditra n'le lista be tao anatin'le zatoandro satria manino satria tsy miankina amintsika ane zany fanteny anao hoe mois d'avril anao fanteny fa ivoakytsika ao anatin'le sy mbola tsy ny teno a hoe ivoaka amin'ny annexe zay ny tanjona napetraka ao mois d'avril tonga ny inspecteur tsika aloha zany dia vonina na dia rapitso a raha ohatra ka tonga ny inspecteur n'union européenne dia vonina amin'izany a na eo anivon'ny ACM zany a na eo anivon'ny Armady a vonina amin'izany fivoahana amin'ny annexe B ny zavatra tanjona tao anatin'ny zatoandro fanamby napetraka ny ministera dia ny akana farafaratsiny a ATR anankiroa tonga ny ray a tamin'ny volana febroary tonga ny faharoa tamin'ny volana may tratra zany hoe namidy ny roplanina atsika dia avy eo naverina nofaina zay zany le tanjona opération commerciale normale zany ny olana misy eo amin'ny Madagasikara ny ka tsy ministre Ulrich zao nitondra azy efa tany amin'ny 2002 dia efa nisy olana teo anivon'io compagnie olana arabola io zany ohatranao manana trano dia te vidy fanaka anao na hoe te hanitatra n'le trano mandeha any amin'ny banky anao mametraka hypothèque ahafahanao mahazo vola dia ohatran'izay zany ny opération natao a tamin'ireo ATR anankitelo reo efa ATR en fin de vie an'ireo Patrick en fin de vie zany a eo amin'ny roa telo efataona no sisa ivelomandreo ATR reo dia reny zany a namidy mba ahafana mahazo a vola ahafana ny financer ny acquisition ny ATR zay zany ny opération commerciale natao satria fitondram-panjakana araka ny tenen'ny président filoham-pirenena tamin'ny réception ny ATR voalohany dia tsy nampidibola na dia iray milandro zaza tao anatin'ny acquisition vola viezary no hitan'ny Armady satria izy sahirana arabola nakanan'ry ATR iverenantsika eo zay resaka rehetra zay hotoizantsika Patrick Harmana nafantaniko teo iverenako kely hoe ohatranao na ny fahitanao an'le zava-misy eo amin'ny syndicat nisy an'ireny mpiasan'ny Armady zay mpiasan'ny Armady zay noentina teo anatin'ny fitsarana nisy voaroaka mihitsy izay andriamato ministra ohatranao na ny fahitanao an'le zava-misy amin'izao fotoana izao ny antony nametrahako an'le fanontaniana teo mako a zay mbola tsy nilazako azy teo dia farafaratsiny zany aloha dia nahazo noty 450 amin'ny zato fa isanjato zany a ny ministera ny tantananao amin'ny vokatra zay napetraka tamin'ny araka ny lazainao hoe misy andininy anankitelo zay ny vahoaka tsotra mako fetra dia mijery izy tsy mahafantatra an'izany ATR sy ny tsy fantatro rehetrarehetra fa ny fantany dia hoe androany ohatra dia niandry hoe isy an'le relika ohatra ho tonga nefa tsy ho tonga niandry ihany koa izy ho avy zao ny festival de baleine dia tsy tonga ihany koa ny roplanina ny hitan'ny olona nefa ny zavatra mitranga ary zavatra misy zany dia itsika mpitondra no miasa ao anatin'ilay roplanina zany hoe eniny olona hoe ny filoham-pirenena mitondra roplanina mandeha aria mandeha atsy za mitenako amin'ny mampitaingina roplanina dia efa niainga avy teo a Paris nakaty a Madagasikara zay entana mitaonina no noentina ary fantatro fa colis diplomatique daholo le izy zany rehetrarehetra zany zany mety hoe opération commerciale ekena fa le fanajana an'ilay mpandeha ao anatiny no tsisy marina fa mety hoe ianao ministra ny fitaterana mety tsy tokony andraikitra mivantana angamba nefa tsy afaka miala ianao satria ianao mihitsy no nameny karama ny mpiasa zay tsy voaloha zay isorana anao zay fa zay dia midika hoe miditra tanteraka mihitsy zany
amindrarahany air madagasikara zany ny ministera tantananao miaraka amin'ny fanjakana. Ny sekretara jeneraly ihany koa dia nitory tsy mino mihitsy a namana ulrika hoe le sekretara général nitory tsy nahazo fahefana avy any aminao. Ary diso be le filazana hoe tsy mifanaraka zay sekretara général. Tsy fantatro ny zavatra mandeha. Nitory dia zay tao amin'ny ministera dia resiko tanteraka zay andraikitra zay ary tsy miala andraikitra tsy miamboany zany mihitsy. Ka eo indrindra manko nitondrako azy. Nahoana Andriamatominisy? Eo indrindra nitondrako azy. Itsika dia nahita an'izany indray hoe amin'izao fotoan'izao hoe atteinte à l'économie nationale. Tsy fantatro aiza amin'ny code de procédure pénale aloha misy an'izay a tsara ihany mba hofantaran'ny vahoaka anazy. Mety manankiroa tanangamba ekena fa aiza ny droit syndical ao anatin'ilay izy ary faharoan'izany ndroahana ange le mpiasa. Za tsy mpisolo vava ny mpiasa fa ny zavatra misy iaina ny vahoaka ny hita hoe mbola tsy mivoaka akory ny didim-pitsarana vao eo ary mono laza fa mbola hoe hiakatra any amin'ny ACC satria misy tsy fanarahana lalam-panorenana. Iny moa anjaran'ny avocat ny miaro an'izay fa zay mampiasa ny fitaterana azo atao fitateram-bahoaka ane io e ka mahafitateram-bahoaka azy service public io nefa ny zavatra ivelan'izay a no hitan'ny olona Andriamatoa minisitra nefa moa nareo mbola manizingizina hoe 770 ny notinareo dia tsy haiko aloha dikan'izay amin'Andriamatoa minisitra tsika ny fahitanao an'izay faneho-kevitra zay fa tiako ampiana kely fantaniana mialohan'ny resantsika le hoe zo syndical sy ny sisa teo. Andriamatoa minisitra isany ao anatiny le teboka fangatahany ireo mpiasany ary Madagasikara reo ny amin'ny hoe ny olana ary Madagasikara amin'izao dia tena olana fitantanana ao anatin' le fitantanana le orinasa nareo anivon'ny ministera ve zany tsy resy lahatra amin'ny hoe mety ny orinasa amin'izao fotoan'izao resy lahatra tokony ahoany ny zavatra tsy mazava amin'le olonany resy fotsiny a misata mifehany air Madagasikara. Misy organe anankitelo mazava tsara ao anatin'izany sata zany. Ny voalohany indrindra dia ny assemblée générale des actionnaires. Ao anatin'io actionnaire io dia manana petrabola lehibe indrindra ao a dia ny fanjakana. Zay zany a tsy azo lava nefany a misy ihany koa ireo ary amin'io enjato dia ny akabetsany a dia mpiasa. Iny zany a ny organe suprême eo anivony air Madagasikara. Zay vao misy a ny filan-kevitra mpitantana na ny conseil d'administration. Zay vao misy a ny direction générale. Ny direction générale sy ny directeur amin'ny airmad tompoko a dia tsy ny décret no manindry azy fa sur proposition ny filan-kevitra dia hoentina eo anivony assemblée générale ankatoava. Ohatran'izay koa zany a ny président ny conseil d'administration. Ny fanjakana manana petrabola lehibe zay a dia manana talohany izy io ka premier ministre Emmanuel Lakotovahiny, premier ministre paix à son âme Pascal Rakotomanga zany no tao anatin'ny filan-kevitra ny mpitata. Disy a ministre maromaro tao anatiny. Amin'izao a tsisy ministre ao anatin'izany filan-kevitra mitatana zany na ny amin'ny direction. Zany hoe manaraka tsara ny sata zay mifehany io société io. Zany hoe ny ministre dia manoro lalana. Ny ministre araka n'le politika akapoben'ny mpanjakana dia miteny hoe ny tanjony dia ny hoe ampiakatra 1 million de touristes any amin'ny 2020 dia anisan'ny fitaovana tokony anatratraran'izany dia ny air Madagasikara dia manome torolalana izy hoe nohony zany a dia tokony a zavatra telo ny tokony mipetraka mazava tsara. Renouvellement ny flotte zay zany a tsy maintsy mipetraka mazava tsara. Multiplication des desserts sy ny hoe multiplication des fréquences fanapiarana ny zotra fanapariana ny zotra dia ny farany a dia ny fampidinana ny prix. Zay zany a ny toromarika noentin'ny ministera fa ny ministera tompoko a dia tsy miditra any amin'ny Cyprien resaka conteneur mady manana commissaire au compte io manao an'izany ary tompon'antoka mihitsiny a ny mpiara-miasa rehetrarehetra
hatrany amin'ny olona manao ny réservation, enregistrement, hôtesse, commandant de bord, izy rehetrarehetra reo dia tomponantoka amin'izay fanatanterana zay toromarika zay. Fa ny ministera tsy maniry vaimanta hoe tsy maintsy ataonareo zany, mbola tsy nisy mihitsy zany. Za zao ministre fitaterana, rehefa mandeha amin'ny armady jamais surclassé, tsy mbola nisy hoe mpanamory ministre ny éducation any amin'ny classe économique dia alefany amin'ny classe affaires, tsy mbola nisy an'izany. Na hoe ministre avy any andafy ka hoe misy excédent de bagage, za zao 5 kilos ihany ny autorisation azoko, zany hoe geste commercial nantsony azy. Fa ny mandilatra an'izay kosa dia mandoa 12 € par kilo. Hono andriamato ministra hoanareo eo ministera zany ve ny vahiny teto mantsiny avy amin'ny mpiasany ary Madagasikara herinandro vitsy lasa zay ny resaka izy teto hoe misy ohatra fanerena ny mpanamory ny ary Madagasikara hitondra fiaramanidina, hitondra ny filohan'ny repoblika fotsiny ho any Anosibe na dia tsy ao anatiny le tokony zotra tokony hizorana ary zay. Diso be ho zany fa naninona moa no mamafilainga ohatran'izany, anakorontanana zany eny tsy azoko amin'ity fireneny ity diso be zany. Hermady le sahirana raboly tsy afaka manao an'izany fanjakana hoe tia tsy maintsy hoentinao aty ny président. Non, misy kajikady tsy maintsy atao io, ary zany kajikady zany tsy ny ministera manao an'izany na filakevitra ny tantana fa tsy maintsy technician. Ao ny commercial zay metra hoe rentable ve zany opération commerciale raha ohatra ka manana safidy zany mangataka hoe afaka ve nareo Hermady mitondra ny filoham-pirenena makany Jakarta raha ohatra ka miaraka amin'le zotra makany Bangkok, manontany ahoana ohatrinona ny prix manao cotation. Dia misy zany miezaka atao eo anivony commercial. Dia mijery any amin'ny technicien lalana ne iny aiza ny tiatsika anao location d'avion ary amin'ny compagnie privée ve ny filoham-pirenenantsika sa hiaraka amin'ny Hermady satria lalana ihany. Dia midina inona ny koa tsy maintsy misy kajikajy ara économique zany io fa tsy nataotao foana. Zay le mahadiso an'le adihevitra satria ohatrany hoe niraisy ny filoha fotsiny dia niakatra atao dia tsy manao ohatra ny facture ny Hermady tonga ao amin'ny ministère ho an'izay opération commerciale nataon'ny ministère dia maro dia maro. Ary voalohany hatreto na ny ministre zao no mandeha na ny mpiara-miasa amiko reo mandeha dia mandoa bien. Hono Patrick Armanana manaona ny fahitanao an'le zava-mitranga iza tokoa fa raha ny hevitrao no tena manakorotana ny syndicat sa ny avy aty amin'ny fitantanana ny Air Madagasikara na ny ministera amin'ny mpandinika ty ivelany anao anatin'le raharaha Air Madagasikara? Za manokana dia maro ny dina ataoko ao anatin'ny herintaona mety mavita voyage hitako mihitsy nga ary anisany sangany ny Air Madagasikara fahiny ho an'izay mahay azy United Airlines zany ny tena tsara fa za nametraka mihitsy Air Madagasikara ao aorianany United Airlines fa amintsika amin'ny teny zao ary zay no ataoko hoe nareo ampitatana mety manatsara tena hoe tsy avaninareo le izy nareo navita zavatra 470 ny ary moa no notomenanareo fa za zany te hitarika an'izaytsika amintsika amin'ny teny zao mba henikely ny mpandeha fa tsy misy tsony ny fahafinaretana azon'ny olona andeha amin'io noho ny resaka fitantanana. Iza ny tokony andraikitra voalohany amin'izany mety hitentsika hoe directeur général nytiano hatongavana tamin'le hoe enjato ny isan'ny conseil ny membre ny conseil d'administration tsy solo tena mpiasa zany hoe tena ka tena manampetrabola eno a tiano apetraka amin'izay zany hoe reo mpiasa majinika mahana petrabola majinijinika ireo dia mitovy andraikitra amin'le conseil d'administration sy misy fanjakana tsy hoe mitovy andraikitra ka fa hoe fampizarandraikitra organe suprême ao anatiny assemblée générale des actionnaires zany no manapa-kevitra tiako hatongavana mako dia zao tsika mpitondra tsy mahay misitona lesona mihitsy efa hita fa misamboaravoara amintsika amin'ny teny zao na ianao aza mety mahatsapa an'izany hoe ho faty ity Air Madagasikara ty razao no mitoy
nareo avy dia mametraka hoe nipiasa ny mamono an'io ny piasa indray milaza hoe nareo ny mamono an'io fa tsisy maka ndraikitra tsika ao anatin'le izy tsika ozy ateo teny am-piandoana mpinamana ifatrany ela namana ulrika fa ny azy ny zavatra mba nandrasako tr izy tsika tanora mpanao politika be debe ny nangataka tsy anjarako ny teny hoe miala ianao na tsy miala fa ozy aho hoe amina sehatra ohatran'io rehefa ny filoam-pirenena ny mandray atanana le dossier dikan'izay tsy nahavita le directeur tsy nahavita ny directeur général tsy nahavita ny PCA tsy nahavita ny ministre tsy nahavita ny premier ministre mahato ny raisy ny présidence amiko tsotra démission ny dikan'izany mifandray amin'izay resaka taon'Andriamatoa Patrick Harmana an'izay tia misy sy mainso avy amin'ny mpijery atsika izao alina izao vakitsika le sy mainso misohatra hoe tsy misy olona azo asolo ny rabarinjaka sy ny DGV mba alamino io olana io miantefana aminao Andriamatoa Ministra izay fanontaniana mivoaka amin'ny alalan'ny SMS hoe tsy maintsy ireo tokoa ve zany no hoe PCA sy tarehy généraly ao anatin'ny Air Madagasikara misy fanamarinina angambany tiako entiny za moa zany tsy dia tiako loatra ny miresak'olona tena tsy tiako mihitsy zany miresak'olona fa débat d'idée no entiko ary rehefa manindry olona na dia eo anivon'ny ministera dia ny resaka compétence sy ny traikefa zany no atao mialoha raha resaka any PCA no asinteny efa voalohany indrindra angamba dia avocat ny Air Madagascar izy tany amin'ny depuis 1994 misy taratasy mivoaka be dia be any anatin'ny tambazotra zay avocat izy tamin'izay fotoana zay satria manana spécialité droit aéronautique zany tsy ministre Ulrika no hoe nanindrazy tamin'izay fotoana zay nanaka azy ny faharoa dia pilote ihany koa ny Henri Rabarjaky maître Henri Rabarjaky pilote izy ary membre ny aéroclub Air France any à Paris zany hoe tsy nohony mahadiry kabiny kabinetra azy no rabalasa azy PCA fa no nitraikefa anana zay zany ny fanamarina tiako entina voalohany ny faharoa mikasika ny DG anika olona tao amin'ny Airmad efa navita taona maromaro tao efa directeur de programmation tsy naka olona avy any velany tsy naka Lufthansa consulting tsy naka fa olona tao ihany nomena promotion interne zany ve tsy tokony ampiny le piasa anatanteraka ny eritreritriny ny DG ao anatin'ny fanavoazana an'izay orinasa zay fa maninona moa le piasa tsy manatona ny DG dia manao sosikevitra fa tonga dia mampikatso an'le compagnie ny resaka nareo teo droit syndical ekepo dia ekepo zany zakely syndicat vice-président tamin'ny fotoan'androny ny syndicat des agents de corps diplomatique consulaire ny affaires étrangères 5 corps maheu ok fatapo tsara zany ny zofototra an'ireo syndicat reo marina fa voafehiny lalàna eo amin'ny article 33 ny constitution 3e république dia article 33 constitution 4e république article 33 tamin'ny fotoan'andro flou Marc Ravalomanana dia efa nangataka tany amin'ny HCC avy hoe fangamo ty grève ty dia avela ho azy ohatran'izao raha ny grève ny CSS misy an'le mpampianatra miahitsy civil sy ireo SMM dia nangataka viny HCC dia HCC tena nanamarina mihitsy tamin'izay avy zay fa hoe ny zofototra ny mitokony fa tokony atao amin'ny fanajana ny zony hafa ny tena anao teo hoe resaka mpanjifa mampalahelo any nareo mpanjifa amin'izao fotoana zao ka mipiasan'ny ministera mandeha makany vato miteny amin'le olona hoe annulé le vol ialana tsiny ny ministera indray zany no lasa manao ny asa zay napetraka amin'ny piasany Airmad tsy mampalahelo anareo ve zany nefa mbola mijanona ny DG mbola mijanona ny PCA nefa tsy mahavaha olana eny ka zay savy mahavaha olana reo olo reo tsy resaka maha olana sy tsy any amin'ny compétence technique zany ny olana fa amin'ny resaka fa mahavaha olana ve izy ka zay tsy resaka hoe politique ao anatin'ny orinasa anankiray
be deaibe ny olana ao anatin'ny orinasa anankiray ary ozy izy ianao teo hoe tsy voandroanya no tonga teo ny olan'ny air madagasikara fantatrao tsara mihitsy angamba zany amin'ny maministra anao zany hoe air peut-être any afrika zany am'izao tsika miteny zao nge efa lasa tsy air peut-être tsony efa air n'existe plus air madra zao no mitoy dia tsika tompona andraikitra aty ambony mbola miziriziry ao anatin'ilay izy milaza fa mahavaa olana ianao zao tsy mahavaa olana matony raisin'ny présidence inona mbola hijanonanao eo izy moa no miteny fa nyraisin'ny présidence an-tanana le dossier misy vaovao tokoa andriamato ministra ny amin'ny hoe mampiantso fiaonana ireo ny onivo ny fiadidinan'ny république mampiantso ny mpiasa ao anatin'ny ary madagasikara zay manao fitokonana amin'izao ifampidinika sy ifampiresaka momby ty olana ity tsy marina zany tena teneniko eto fa tsy marina zany ny premier ministre satria tsy teto ny tenanay dia nampiantso an'ireo syndicat dia niraisiny tao ireo solotenan'ny syndicat satria tsy teto namitahiraka dia zay no natonga efa nafana be tamin'iny dia ministra solotena nalefanao amin'ny firenena hafany ministra Ulrika rehefa misy zavatra mafana be ohatr'izao avela daholo aloha ny mission miverina mody mikarakara an'lizy tonga teto le ministra solotenanao dia izy nanao hoe za tsy mahafantatra an'io fa ministra tena toerana zany be ny tompona andraikitra atsika misy fantaniana ray amin'ny alalan'ny SMS zay mifandraika amin'ny hevitra andriamato Patrick Rahamanana mitovy hevitra amin'ny Patrick Rahamanana izy amin'ny hoe tsy misy sazy ve hiatra amin'ireo PCA sy DG rehefa tsy mahay aizany sazy hoe le fantaniana zay mipetraka ka tsika ny ao anatin'le fanjakana tan-dalàny sarotra be any zany hoe mandika lalàna zany iza no analana zany DG zany iza no analana zany PCA zany tsy andraikitry ny ministra ane zany fa averiko indray fa andraikitry ny assemblée générale des actionnaires iza no mampiantso an'izany assemblée générale des actionnaires zany ny commissaire au compte sa hoe tonga dia hoe satria mpitondra dia anao an'izay zavatra zay tsy manara-dalàna itsika raha zany no hitondrana nyity tany sy firenena bono andriamato ministra le mahatonga ny hoe fanoloana olona ray amina toerana ohatra hoe fitantanana orinasa mety hoe tsy ampy les compétences techniques zay resahanao zay ohatra ny mety nanoloana le talé général teo aloha amin'io talé général vaovao io rehefa tsy mahavaolana ve tsy tokony hoe mampiantso na assemblée générale extraordinaire andinihana ny famanany olana raka naresana andriamato Patrick Rahamanana teo no avela tena hoe mitarazoka be le izy zay vao bloqué tanteraka les situations ahitsoko kely fotsiny angamba le resaka hoe commissaire au compte eo mampiantso zay le procédure fotsiny ny commissaire au compte fa tsy izy mandray initiative angamba ahitsoko kely zavatra zay satria za mba olona tao anatin'ny expertise comptable ihany ka le mandray le initiative misy an'le lalàna 2014 014 tsy ny ministère en tutelle technique no manana zay initiative zay angamba nefa amin'ny 2014 zay tao anaty lalàna fipetrahana PCA zay nyresantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo nisy asa raha ekenao zay zavatra zay eny lalàna iny dia eo amin'ny vony lalàna dia misy ny ataontsika hoe décret d'application ny décret d'application ianao ministra zany ny tokony mitondra an'izay le fametrahana fanarahana n-dalàna zay satria ao anatin'ny fiadidinao ane ny air madagasikara ka raha misy zavatra ohatra fotsiny sy voaloha zao knaps ao amin'ny air madagasikara isan'ny fanagatanany mpiasa zay tsy fantatro au courant an'izany ve ianao satria ianao ny resaka lalàna ary ozy izy ianao hoe raisiko adidy ozy izy ianao le nitory an'le mpiasa teo fa tsy ny raisinao adidy ve no nitory ny mpitondra sy mpitantana ny air madagasikara zay manao détournement satria volan'ny mpiasa karamany no analàna page sociale zany misy ny patronal dia misy ny mpiasa aza tsy aloha any amin'ny knaps détournement nge zany nefa tsy misy fandraisana andraikitra avy any aminareo hafa ny hoe détournement zany misy ty le vola dia alifany amin'ny zavatra hafa ny zavatra misy ane Patrick anao miteny hoe tsy voalohany knaps nga knapsa ihany efa nyteneniko efa amantoana ny maro ane no sahirana arabola hermade tsy knapsa ihany antonio ny redevance de sûreté voalohany hermade ve zany ny clearing any amin'ny ata voaloha ve zany satria maninona satria valony roplanina
fa andraikitry ny mpiasa ve zay andraikitry ny mpiasa e sa andraikitry ny mpitantany andraikitry ny mpiasa ao anatiny zany naninona tsy nalefa fa mpiasa ve mandeha amin'izao fa tsy misy mpitantany ka zay zany rehetrarehetra zany ny pasifa tantarainao nefa ny mpiasa ny divanao sy torianao fa tsy ny mpitantana na tonga le fitorian'ny mpiasa efa nyteneniko taminao teo ny mpanjifa mikaikaika ny hôtelier efa nanao fanambarana ireo vondrona orinasa efa nanao fanambarana dia itendray zany ireo hoe tsy mandray andraikitra kosa le fitondrana fa avela amin'ny tarazo efa nyteneniko teo efa misy hoa ny lalàna ao anatin'le constitution article 33 tsy miteny le article 33 hoe afaka manao grève illimité et sans condition ireo mpanamory reo sans service minimum tsisy mihitsy service minimum potena zany le compagnie anao nyteny teo hoe fa inona tsy olana ara teknika tsy olana ara politika io Patrick fahitanareo nivon'ny fitondram-panjakana azy ve zany misy ambadika politika zao hitsika ataon'ny mpiasany ary Madagasikara reo raha nanao tolona ankitsipo reo mpiasa reo dia ny démarche voalohany nataony dia nanantona ny ministera zao ny olana matao ministra ntaoa hiaraka vahany izy tia fa tsy hoe any amin'ny hainao manjery dia hoe tokona zay tsy voalohany knapsa tsy vita zao miala ny ministra misy teboka anankifito akoatran'izay fangatana ny fialan'ny ministra ny PCA na ny directeur général ny ary Madagasikara inona tamin'ireo teboka fito izay nangatana mpiasa reo andriamatoa ministra nefa mba hoe nitadiavanareo vahaolana na nitondranareo vahaolana nyresan'ny Patrick Ramanana teo ny resaka knapsa ankoatran'le hoe fanoloana olona zay tsy maintsy manaraka ny fenitra fanoloana olona hoa tsy maintsy manaraka ny fenitra zay misy na ny ministra zany prime ministre sy président no manana fahefana amin'izany fa tsy syndicat zay tao amin'ny 5 heures maheo tsy mbola nangataka mihitsiny na dia efa nisy aza ny tarika syndicat no gadra tao fotoana transition madame Vetsila no mpitondra tao amin'ny maheo tamin'izay président anay Eric Andrianatoandro ny gadra tsy hitany le 48 mosa 37 syndicat ny mpiasa reo e tsy miaro an'le mpiara-miasa aminay na dia nanao sitiny mikaikaika sa hoe kely karama iny mpiasa-mpanjakana iny dia tsy arovana fa le pilote zay efa mikarama any amin'ny 5 millions d'euros mandefa ny fianakaviany any amin'ireo ty zavatra mampalahelo Patrick ho resako eto mihitsiny mitokona le mparamory sy mpiasa vitsivitsy dia miezaka ny fitondram-panjakana zany mampandeha normal mizotra dia inona zavatra mitranga ino misy mpanamory mitokona mitondra ny rafozam-bavo sy rapozan-day andeha ny Sainte Marie 10% fotsiny naloha mivadiny miangaviany sambava mandeha nefa mitokony izy mpanamory ny resako io ny zanany avy any Paris le avion zay andraikitra ny resin'ny fanjakana sy ny mpitantana hoe ndao hijerena solution tip top ino fa tsy maintsy mandeha zany ty firenena ty tsy maintsy atao ny vahaolana rehetrarehetra maneky an'izany ve ny vahoaka maneky an'izany ve reo syndicat rehetrarehetra zay eritreretina hoe manohana an'ireo olona reo zany dia tsy maneky an'izany mihitsy ny eritreritra hoe ahoana za tsy hiaro an'ireo taximen maresaka syndicat ianao andriamatoa ministra mialohan'ny todiako ato amin'andriamatoa Patrick Ramanana ianao ihany koa nilaza hoe fa vice président na syndicat le tao anatin'ny fitoriana napetraky ny ministère miresaka hoe nanao association na malfaiteur na fikambanany jiolahy reto mpiasa misafidy izay notoriana reto nampametra-pantaninany maro zay hoe maninona no tao anatina syndicat izy ireo nanao hetsika na mitombona na tsy mitombona ny fitakiana zay nataon'izy ireo no enjehan'ny ministère amin'ny hoe fanaovana fikambanana anatina asany jiolahy tatitra avy any amin'ny mpiasa io araka ny teneniko hoe misy ny volna zany tsy maintsy natao miaraka amin'ireo namana miaraka amin'ireo tsy mpitokona zany dia natao izy io dia misy mpanamora anankiray sisina anarana aoko tonga dia teneniko fa tsy maninona tsy secret zany andeha any Bangkok efa miezaka ny ministère hoe tsy maintsy atao io satria ny olona le mpanjifa mikaikaika tsy lasa ny produit fret alefany lo fotsiny ao anatin'ny magasin dia tsy maintsy miezaka ny ministère mandray andraikitra dia nisy ny mpanamory maromaro vitsivitsy hanao an'le zotra manao an'le checking zareo dia tonga
ny délégué syndical de hoe tsy mahazo mandeha amin'io anao de hoe ty kosa rangah resaka économie ty kosa rangah resaka tilony iaina koa za tsy hamono an'ity compagnie ty de nisy fifamalina afaka manao témoignage zany ny commandant compagnie anivato afaka manao témoignage zany ny directeur tao amin'ny ministère inona ny trano fa maly be teo ela zany raha tonga eo fitondrana zay asorey anao etsetra zany ny menace ny teny le mpanamory tsy maintsy mandeha na inona ho ataonareo na inona zany eritreretinareo zany firaisana mitsokombakomba anamotika n'le firenena fa naninona moa zalana anao azany alina ny andro à 23 heures du soir ny fanerentsika moa zany dia ny hoe nandray an'ireo mpiasany armady izay tokony ateto afaka ary vonina andray an'zareo na rapitso raha ohatra ka mitady dialogue zareo dia vonina ny ministère andray ifampiresaka ijery miaraka ny vahaolana fa tsy mitokona ohatran'io satria ny constitution tsy miteny hoe grève illimité Patrick Harmanana milohany andraisanao fitenenana fantanina manitsika anany resan'ny ministra teo hoe niezaka nitady vahaolana ny ministera sy ny fitondram-panjakana solution tip top ozy ny ministra lasa tato anatina vanim-potoana lavalava zay nahazatra ny olona lasa nareo hoe solution tip top avy amin'ny fitondram-panjakana izy io tokoa ve moa zany tsy misy vahaolana maharitra fa tsy maintsy hoe solution tip top ny fahitanao an'le ka le vahaolana maharitra ny potehana io e le vahaolana maharitra misy ny potehana io e zany hoe atsika zao tokony fanandray le 737 800 amin'ny mois de novembre tokony andray le 737 700 anankiroa zaoaboka jaolo zany tsika miezaka foana manadio tena tsy manadio tena tsy mandray nandraikitritsika mampitondra sy mpitantana atsika aloha lovitaiko ny resaka raisika fotsiny zao ohatra ny zavatra iainan'ny olona nge namana oltrika ny olona dia hoe ny air Madagasikara dia fitaovana ampiasain'ny fanjakana tsy manamboly izy dia alaina ny volan'ny air Madagasikara manana proof amin'izany anao Patrick be deaibe ngeny proof be deaibe ohatra fotsiny izy fantatro tsara tsy hijanona amin'izao fitondrany ny herina janary mampianana zay ny raha ntsika nanoana za moa amin'izao fa tsy manoana azy tsony safidy malalaka fa izy moa tsy nafantatra ny fomba nampiasana ny air Madagasikara amin'ny fifidianana tsy tamin'ity ihany fa hatramin'izay tsy marina kosa zany Patrick nareo any anatin'ny facebooknao any anao ohatra miadana be miaraka présidence jet privé ko nampiasa hermady ohatranao dia za tsy miteny hoe rajonary mampianana rerony za fa ozy hatramin'izay ka zay no ivatsika hatramin'izay ekenao zany le zavatra zay hovaitsika lizy fa any amin'le resaka fitatanana fitenena aloha Patrick Harmanana any amin'le resaka fitatanana no hitondrako azy président république atsika zao nge PCA ny hermady mahafantatra tsara ny problema io ary fantany daholo ny olona miasao za zany eto tsy andeha hiverina amin'ny tsikera rehetrarehetra zay atao amin'ny hermady satria tsy izay akory no anatsara ny air Madagasikara izy amony tsy mahafantatra tsika nge mpitangina aeroplaniny tsika avy any Diego mahafantatra tsara mihitsy an'izany rehefa misy surplus de bagage dia mitady namana dia mitady olona amin'ny air Madagasikara dia omena vola dia passe mitady olona amin'ny air Madagasikara be deaibe zavatra ohatran'izay hatramin'izay zany fa tsy androany dia movy atsika mpitantana tsy mahita an'izany any ny tiako atongavana raha misy mpiasa tokony sazianao sazio le mpiasa tokony saziana za zany eto tsy miaro mihitsy raha ohatra ka misy mpiasa manao ny tsy mety nefa avela mandeha izany tsy malala fa ny air Madagasikara no mitondra antsika mivezivezy volamene ny tortue ao anatiny daholo inge zany fa miditra makaiza moa iny mety avany amin'ny toerakafa ny dirany mety misy mpiasa mitsokombakomba ao anatiny fa maninona ny mpiasa rehetra amin'izao fotoana izao no simba ao anatin'ny tiraraty satria tsika tia mpitantana tsy mandray andraikitra ary mifandraisana andraikitra voalohany amboko aty amintsika mpitantana rehefa tsy mavita dia tokony miala misy vaovao ray ty izay voaray ny momba ireo fiaramanidina izay nyresanao andriamato ministra ny
le Boeing 737 ny Air Madagascar raha ny vaovao izay voaniko anay asa ianao nanamarina nanadiso hoe amin'izao fotoan'izao dia hoe en panne hydraulique tsy afaka mandeha le 737 ny anankiray ihany koa le ATR 72-600 izay voavy vidintsika hoe tsy afaka mihetsika amin'izao fotoan'izao misy olana teknika no mpiasa izay nitokona ve no mahatonga izany olana teknika izany sa le fiaramanidina mihitsy no tsy manaraka le fiaramanidina izay vidintsika malagasy no le 737 300 io zany a tiako marina tsara fa io zany le force one zany fananam-panjakana tanteraka zany nomeny fanjakana napetrany moa zany a any amin'ny armady na dia mananapetra-bola lehibe eo amin'ny armady any fanjakana dia mbola tsy nandray mandritra n'izay folo taona zay mbola tsisy dividende azo fitondram-panjakana izay petra-bola ao amin'ny armady mbola tsisy dividende na iremblance manampy foana ny ministère finance satria olana lehibe ao a dia charge salariale charge du personnel iverenako am'izay mikasika le hoe olana ara teknika an'ireo planina rehefa mandefa fiaramanidina ane ka misy ny check maromaro misy ny visite maromaro atao isan'andro chaîne anankiray mihitsiny zany io ny zavatra nisy nefany a dia olona vitsivitsy any a no nanana an'izay qualification zay olona vitsivitsy efatra diry a folo mitokona le efatra satria efa verifiena tanteraka ny fidirana any anatin'ny fiaramanidina tsy tafiditra tsony ny sokatra tsy tafiditra tsony ny volamena tsy ministra ne na président no mitondra volamena any anatin'ny fiaramanidiny ministra hiditrany a savaina na ministra ao anatin'ny classe affaire tsy mahazo mandeha ry amin'ny toilette alohany fa ny mpanamory fa any aoriny olona rehetrarehetra ao classe affaire zay mandoa eo amin'ny 5000 7000 euros dia any aorina olo tsy mahazo mandeha amin'le toilette aty aloha satria io a dia natokana ho an'ny mpanamory ka eto zany a tena manao antsoavo amin'le mpiasa zany fanarenana an'io compagnie io a tsy vitan'ny ministère zany ary tsy ministère ny tompona andraikitra amin'izany manome tourmarque ny ministère raha toka mieritreritra ny premier ministre ny président fa tsy mahavita azy ny ministre dia asorony ary zany hoe le culture de démission tsy misy mihitsy atao amintsika culture de démission pourquoi faire fotsiny ohatra mipetraka amin'izay le hoe tsy hoe resaka personnel na antsika mpinamana udrika raisy fotsiny reny kan fidiran-dravalo manana teto rena ianao amin'ny maministre ny transport anao ianao no mifeny abakabaka ao anatin'izay a fanaraha-maso tsy hoe défense akory fa mifanaraha-maso maninona no efa any atsirabe mipetraka raha filaza dia hoe tany rahavanomanana tsy mbola ntenatra amin'izao a hoe taiza izy fa ny zavatra nisy aloha dia ny mpiasa ny aéroport ny atsirabe zany hoe zany raha azo mpiasa ny aéroport ny atsirabe no nygadraina tamin'iny affaire iny nefa nyreo planina ange miditra 200 miles raha niditra avy any amoron-dava izy a tokony mbola any amoron-dava izy zany dia fahitanareo amin'ny ministère ny transport any ny tiako atokavana tsy resaka politika rahavanomanana iny tsy olana iny fa dikan'izay zavatra eny atao ministère zany dia tsy mahafe ny abakabakitsika inona ny fanazavana apetraka ao amin'ny hoe misy ro planina miditra atao amintsika nefa tsy hitany eo amin'ny sampandraraha mijery an'izay zavatra zay mbola hiverenantsika moa satria tsy ny transport any ianao ny transport aérien fa mbola amin'izao fotoan'izao ny manome efa 24 heures angamba sisy ny transport terrestre manao grève générale ngamba mety hitendray anao hoe politique eo mbola eo anatin'izay ihany koa ny aty amin'ny APMF rehetrarehetra sy ny sapana andranomasina zay isan'andro ahitantsika faty olona foana ka zay zany no lazaiko hoe tsy mba manana culture mihitsy ve tsika hoe rehefa misy zavatra atao na dia ny mpiasanao ao ambany fedidinao ary ny manao ny tsy mety ianao aty ambony no misaote ok Patrick anao zany mieritreritra fa eny ohatra raha raiso ohatra hoa hiditra tany morondava ohatra nireo planiny ravalomanana hitanao ve ny fidirana sa tsy hitanao amin'ny alalana hoana moa no ahitako an'izany zany hoe nareo ministère en transport zany dia manaiko hoe zay miditra rehetra eto Madagasikara efa mandalo eto Ivato izy tonga any Atsirabe tsisy mahita izy anjara fitenena mahavariana zany za aloha zany raha mahita anao Patrick
dia teneno aty amin'ny ministera hoe iny a fa misy roplanina miditra ny amorondava mampatahotra ianao sy zany andraikitra ny ministera zany mampatahotra ianao fa tsy ministera mihitsy no ministera zany ohatrany hoe anao receveur en taxi be sy ambany fedidinao ve ny aviation civile de Madagascar zay ny DGN io aviation civile de Madagascar io no tompon'ilay orinasa zay nanaovana facturation niaraka tamin'ny dirikaby oui ny asa mifakahazo ny resaka facturation verina foana amin'ny ale hoe ACM oui resaka tsy omba fedidinao ve ny abakabaka Madagascar amin'ny transport aérien geny ambany fiadidiko fa tsy ny ministera no manao polisy ny sy ny polisy ny resahako aminao surveiller zany ary raha ohatra misy roplanina roa mifandona ary mety tsy resaka terrorisme dia izany miandraikitra an'izay andraso tsara ho fantatry ny vahoaka ange io zavatra io hoe misy fandrindrany io roplanina io fa tsy hoe zay te hanidina te hanidina ary fantatra tsara mihitsy ohatra hoe ny hélicoptera dia mazava tsara tsy mahazo misidina raha tsy mahazo fahefana manokana Andriamato Patrick Armand mitsika fitenenana Andriamato Ulrika Andriaty oui raha toe-javatra teneniny Patrick zany dia ohatrany hoe fanjakana zany dia ny hoe manana omnipotence zany hoe tokony any amin'ny toerana rehetrarehetra any zany izy na dia tany amin'ny tany mandroso raisiko ohatra ny Air France nanao grève ny Air France tany andafy inona zavatra nitranga nisy démission an'ny ministre ny transport ve tany fanontaniana satria anao mipetraka any andafy satria anao miteny hoe culture de démission nisy ve zany ny faharoa ny tory ihany koa ny Air France an'ireo mpitokona tsy rariny ve zany satria any no akatsika ta za aloha tsy makatahaka amin'izay samihafa manko le situation ary samihafa le problème Air France tsy mitovy mihitsy problème ny Air Madagascar ary fantatritsika tsara ny any andafy fanararoatra ny zareo ary ho avy ny vakansa dia mitory migrève izy mba hampakarana karama fomba hafa zay fa ny antsika eto nge tsy problème na fampakarana karama ny problème amin'izao e problème antsika izao ary hoe ahoana ny ainanyity Air Madagascar ty ianao ministre ny transport ny abakabaka Madagascar eo aminao ianao zany eto milaza ny vahoaka malagasy hoe tsy voafehanareo amin'ny transport zany ny abakabaka fa dia midira zay hiditra ohatrany tsorotsoronao fotsiny le izy ohatrany hoe dia tsy voafehanareo io ohatrany ianao technicien za technicien malala tsara mihitsy tsika raha tsy avelanao miteny raha resaka aseknasy sisy reny fantatritsika efa misy croisement triangulaire daholo reny hita daholo zay miditra sy mivoaka aleo mitsika anjara fitenenana Andriamato Ulrika Andriaty na ministre ny fitaterana hitondra fanazavana sy amaly ny fantaniana maromaro zay napetraka ao oui ny miandraikitra ny abakabaka zany eo amin'ny lafin'ny fitaterana ny ministera dia amin'ny lalàna no ACI ny amin'ny lalàna no ACI dia tsy miditra amin'ny resaka surveillance nyzany abakabaka zany raha vo miditra amin'izay ny ministera dia tsy mity zany na tonga namitrahana ny aviation civile de Madagascar tsy eto Madagascar ihany fa na dia any ivelany zany hoe c'est une norme internationale io zany no mimpiandraikitra ny fifamevezena eny anabakabaka ok miaraka amin'eo dia ny asekna dia mila manana fitaovana zany surveillance ny abakabaka zany fitaovana zay lafo de lafo sy resaka internet io ka hoe iny fa misy avion miditreto mety ho hita zany raha toka manana bonne foi le olona miangaviany izy manao demande d'espace de survol ny espace aérien zany ny tokony atao zany hoe nisy tafidirana ny filora valimana tsy nanao an'izay zavatra zay ohatra ny ahoana moa no ahafahany ACM zay tsy manana zay fitaovana zay tsy hoe tsy vidina zay fa noho le ny hoe ala fosany dia mbola tsy manana zay ety manana zay ny ACM zany na tonga ny hoe namondrona ny hery ny ACM eto anivony région ny océan Indien tsy sambana ane zany fatatsika tsara ka fotoana ny transition misy volamena tonga any amin'ny Comore fa naninona ministre tamin'izany tsy miava fomba fantatrao ve fa mitsika miteny
amintsika miteny zao a misy roplanina miosy mipetraka mandeha eo ampototry ny roplanina no mivarotra émeraude safira ary ny volamena zavatra androany ihany misy an'izany Patrick espace aérien-tsika daholo inga zany tonga ao Atsirabe ve ny roplanina mitondra ny Ravalomanana raha tany marina izy nidina dia tsy hitan'ny espace aérien Tananarivo sy Atsirabe ve ohatra mba mampiresaka ihany zany a 200 kilomètres ny alavany radarany Asekina efa vondrona iresan'ireo tany miteny frantsay nefa ny zavatra zany hoe organisation vondrona matanjaka zany tsy mahavoafeny bakabaka ke Madagascar ve dia anana zay zay nefa nazahoanareo 94% note zay nge no hitan'ny olona ao anatin'ny objectif ako zay everina amin'ny raha mahakasika ny ary Madagascar aloha isika mialohan'ny idirantsika anatin'izay note ho an'ny gouvernement zany hitodika aminao andry mato minisany amin'ny hoe inona zany zao ny vahaolana ho an'ny ary Madagascar amin'ny herinandro raha ohatra ka manapa-kevitra ny fitsarana ny amin'ny hoe sazina ireo mpiasa zay efa nisy ny roanina moa zany ny mpiasan'ny ary Madagascar zay ny tokon'ireo raha manapa-kevitra izy hoe tena meloka tokoa ireo mpiasa ireo avany olana iray Madagascar ve ny mameloka na tsian'ireo mpiasa zay notoriny ministère eo inona ny vahaolana rapitso amin'ny herinandro ny olana ny ministère dia tsy mitsabaka any amin'ny raharahany fitsarana dia ho tenen'ny Patrick indray fa ny ministère ny baiko any mpitsara tao tsy miditra amin'izay fa ny ministère ny responsabilité dia tsy afaka mijery potsiny amin'le grève zay mitarazo le fantanyandry mato ministra ny hoe raha voasazy na tsy ireo mpiasa ireo ve zany amany olany ary Madagascar inona ny vahaolana ho an'ny ary Madagascar ny vahaolana dia tsotra mifampiresaka ny vahaolana dia tsotra dia mifanantona dia jerena hoe inona daholo ny mety fahasahiranana ateraky n'izao zavatra zao zay ihany ny lalana raha ohatra ka samy tia tanindrazana tena tia tanindrazana dia mifanantona dia hoe ndao hiaraka hitondra avo an'ity fireneny ity mifanantona ekenao ve dia nio amin'ny saina tony tiako be le hoe andao hifanantona nefa za kapohanao amin'ny hoe atteinte à l'économie nationale zany hoe tonga hatrany amin'ny tsy hafange zany resaka atteinte à l'économie nationale zany ianao miprôné an'le dialogue andao hifanantona nefa le mpiasa kapohanareo ohatra n'iny tsy afahana amin'ny teny matoa izy androany tsy mipetraka eto amin'ity plateau ty ianao zao mety afaka andeha plateau anao rapitso afaka pitso fa ny mpiasa zay tratran'izao zavatra zao dia tsy afaka miteny tsony izy zany hoe fanampenam-bava tanteraka andreo mpiasa ireo zaho amin'ny mampanjifahako no jereko ary amin'ny maha hoe mpiandraikitra resaka politika zany amin'ny mampanjifanao zay dia mety aminao zavatra misy amin'izao tsy mety amiko ary zay nitsanganako eto ary tokony mijoro anao amin'izay zavatra mijoro aho hoe aza-potehana ny ara Madagascar fa ampy kosa dia zao misy tompona andraikitra ny ara Madagascar ianao teo ny teny an'le resaka hoe fitsarana mavoana izy ty nge ty fitondrana zany dia mivadibadika foana efa hita nge io namana urlike nisy zao ny problème ohatra somary iverenana kely mety tsy mikasika anao fa nyrehatra ny tranon'ny filoam-pirenena nygadraina le mpiasan'ny jirama vo nytabataba mpiasan'ny jirama nefa efa nisy procédure dia nitsangana mihitsy ny filoam-pirenena hoe esory ny fitorianareo dia nitsabaka tamin'le pitorina izy teo niditra na ihany ko mpanao gazety efa nampidirina ponja namana mpanao gazety rehefa nikotaba indray ny mpanao gazety rehetra dia niditra indray filoam-pirenena avoa indray io izy no hiteny rapitso hoe filoam-pirenena ihany na ianao na olo-kafa hiteny indray hoe ajanony indray reto mpiasa satria amintsika amin'teny zao efa mivadika zavatra hafa le izy itsika zany tsy mandray lesona mihitsy ao anatin'le izy mety mbola iverenana motion de censure fa hatramin'ny motion de censure efa mipetraka tsika mbola milaza fa 94% ihany ny vita ary tsara averiko indray mety tsy mazava amin'ny namana Patrick angambany le hoe le 100 jours io zany misy fifanarana niaraka tamin'ny Banque africaine de développement ny fametrahana an'le hoe culture de résultat
tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fanarenana nyity firenen'ity raha ohatra ka eritreretina fa efa 50 taona lasy zay no tao anatiny latsaka nkaterena ty firenen'ity nisy ihany koa ny fotoana nanahirana 5 taona manarina zany tsika zao efa 18 mois 100 jours eny dia misy ny objectif ministère resikoatra ny tao amin'ny ministère ko efa nteneniko taminao teo hoe ny renouvellement ny flotte zany hoe accompagnement en Hermady amin'izay renouvellement flotte zay no atao zay zany ny objectif ny resiko tanteraka zany raha toka tsy nitokona le mpiasa sy mbainy le mpiasa anao miteny hoe ny mpiasa ny kapohina ka zany le mpanjifa ny kapohana ny mpanjifa apetraka ny Sainte Marie apetraka ny Nosobe misy mpizahantany Patrik avy any andafy fantatranao tsara ohatrany ahoana zany hoe mandeha aka souffle tsy mieritreritra mihitsy izy hoe igrève ary tsisy service minimum ao amin'ny Hermady lasa izy any Nosobe iverina izy tsisy ny vol nefa izy latsinay tokony verina iasa 10 jours taraina mihitsy hoe rapitso verina annulé verina dia veratra amin'le asany any andafy izy ny tompony antoka amin'izany ministère eny tsy renesika hoe ministère nge fa tokony hoe ho tsapatsika ohatra fotsiny zao le hoe ivato sy Nosobe zao amin'ny olona de hoe namidy ndraiky io ivato sy Nosobe mety tsara le principe natao namidy amin'izy ka zay ny lazako anao ny fomba fijerin'ny olona ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsy resaka hoe lainga hafafa ny zava-misy no hitan'ny olona ministre Ulrich ministre ny fizantany fitanterana ary famantarany toetrandro dia milazanao Andriamatoa Patrik fa tsy nivarotra ny Nosobe fa sainy sy vato fa natao location à longue durée aitsio ataovy hatrany farany le resaka telopolo taona à longue durée zany telopolo taona aza vao tsara ary mikasika ny eto zany anao miteny hoe tsy misy le affaire resaka hoe appel d'offre natao mikasika ny vato sy Nosobe avakio ane le eto zany anao dia milaza pabe maso fa tsy misy ny resaka iny misy le appel d'offre dia aza vao tsara hoe inona ary ny objet ny zavatra voilà azaveko aminao le objet ny appel d'offre tompoko dia hoe appel à manifestation d'intérêt pour la recherche d'un partenaire mpiara-monina inona le partenariat ao anatiny partenariat public privé iarana amin'ny tsisy transparence ange ao anatin'le izy ka le izy mbola tsy vita akory ny contrat dia efa miteny anao fa namaritra zay zany ane le lainga fafy ianao mandefa manifestation d'intérêt public avoy amin'olona le manifestation d'intérêt public resaka mikasika ny ary Madagasikara mikasika ny aéroport zay Andriamatoa Patrik Armana Andriamatoa Ulrich Ndiatina fa milohany ivadiantsika resaka hafa le fantaniko teo Andriamatoa Ministra mba angatahako valiana anaty minitra vitsy le hoe inona ny zavatra hitranga zany amin'ny herinandro satria efa nandray andraikitra ny fitondram-panjakana ny ministera efa nandray fa fepetrany amin'ny hoe ny tory le mpiasa inona zany no afaka antenainy ny mpanjifa ny ary Madagasikara amin'ny latsinainy amin'ny sabotsy amin'ny lahady inona no hitranga iverina ve zany ny zotra mpiara-manidina ivave zany ny olana ao amin'ny ary Madagasikara isan'alina dia manaraka mihitsy ary mivavaka mihitsy mba ampisy ny filamina mba iverenan'ireo mpiasa amin'ny asa satria raha resana fotsiny hoe rapitso any misokatra le festival des baleines dia zany festival des baleines zany dia mitondra mpizahatany amanalina any Sainte Marie zay velona tanteraka amin'ny resaka fizahatany dia afaka hipetrapotsiny ve ny ministra hoe dia avery fa tena manentana ny mpiasa rehetrarehetra hoe ndaotsika hiasa le mpiasa Andriamatoa Ministra le manana raharay ny fitsarana nisy efa nyroana inona zany le hitranga amin'ny ary Madagasikara ny tranga io tsy vitan'ny ministera reny tsy vitan'ny ministera reny tena tsoro fa raha voatsisy ny adhésion an'ny mpiasa sarotra be zany
kanefa kosa ny ministera dia tsy mahay tsy manana manina tsy nisy mihitsy le adhésion ny mpiasa zany tao anaty le fikaroham-baolana ianao miantso foana hoe fapiresakitsika eo ane le souci eo zany le fanontaniana mipetraka aty aminay ny tanjon'le mpiasa ve dia ny hoe anao an'ny fahitany Madagasikara zay ve le tanjonao ambadika an'le izy iarahantsika malala efa imbetsaka ny courrier ao avy amiko hoe zay dia amidio aminay ny armady zany olona manam-bola avy any vela avy eto an-toerana betsaka ny miteny hoe tsy vitany armady tsony fa ndao ataonay so de miraitsy kombakomba amin'ireny ny mpiasa sao de olona ao anatin'ny fitantanana ny Air Madagasikara anatin'ny fitondrana be deabe ny resaka mandeha resahanao tery am-piandohana hoe ao anatin'ny tambazotra tseraseratsika telo reto zao na ny mpijery any ko misy resaka mandeha any hoe misy olona tompona andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana na anatin'ny fitantanana ny Air Madagasikara mihitsy manana tombontsoa amin'le famonoana le compagnie any ko ka zay zavatra zay tokony sarotiny le mpiasa raha ohatra ka manana an'izay ayay zay izy tokony hiverina hiasa zany izy satria ny zavatra misy am'izao ny ka fanapotena nkitsorano zao ny orinasy eny nenareo nge zany dia mazava hoe le mpiasa foana ny diso ao anatin'le izy dia atakalo an'le PCA na le DG na le ministra ny fiainan'ny orinasa ray manontolo za aloha tsy mino mihitsy ministra Ulrika tsy mino mihitsy hoe ireo mpiasa ireo zay io ny finanana io ny sotrony ary tsy misy tsy manana an'izany hoe tena ao anatin'ny fony io Air Madagasikara io ka raha ianao no hiteny hoe ireo mpiasa ireo no miezaka hamono an'io orinasa io satria raha nyfahazahoako an'izay resaka izay dia hoe mitsokombakomby io mba hahafaty an'ilay orinasa mba hividiana an'ilay olona toanany ao anatin'le izy raha zay nyfahazahoako anazy mba amin'izay le lisansa mandeha nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao nareo ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'le izy rehefa metimety aminao mako dia idiranao le Air Madagasikara hoe alohanao ny karamany sy efa miditra ianao na ianao no mitory an'le mpiasa fa rehefa tsy metimety aminao za ministre ny transport tsy zahako no mikarakarana io fa manana fitantana io Airmady io zay nge no hitatsika hoe misy zavatra zany tsy hoe metimety amiko Patrick diso anao raha miteny hoe tsy metimety amiko za tsy afaka mijery potsiny kosa ny famononan'le compagnie rapitso zao rapitso tsy hoe somary mitatra kely amako rapitso zao anao grève générale ihany ko za tsy maniry an'izay fa anao grève générale ihany ko transporteur dia andeha hotoriana ho gadraina indray koa reo amin'izay tapona vavany sur amin'izany ve anao tsy fantatro tsy fantatro mbola voavitsivitsy ange ny Air Madagasikara ny vory dia efa izy natao ohatr'izao io tonga indray ty syndicat efa 5 atreto miaraka mandeha ao ho avy ihany ko hoe grève ihany ko ny transporteur terrestre mbola voaneto Antananarivo zay zavatra zay ianao anatin'ny transport marina tsy ministère anao no mikarakaran'le resaka hoe carburant niakatra fa ianao no mikarakara ny remboursement an'ilay le resaka hoe fanelanelana sy amin'le resaka vola omena ny transporteur fa hoe aza-pakarina ny frais anareo dia omena vola nefa ny transporteur raha ianao amin'ny feonjareo dia milaza izy fa tsy ara-dalàna le fandehan'ilay izy tapaka ianao Andriamanitra Patrick Karamanana satria efa nidirana Andriamanitra Patrick Karamanana le mikasika an'le raharaha ny fitanterana an-tanety ty avy hatrany dia hiditra amin'izay tsika Andriamanitra minisitra niakatra tokoa ny solika ireo mpitatitra be deabe no mitarainany amin'ny hoe amin'izao fotoana izao misy amin'ireo mpitatitra tsy mbola nahazo akory le compensation zay niresahanareo teo anivon'ny ministère ary nisy tokoa aloha fanambarana avy amin'ireo mpitatitra ny amin'ny hoe mety ho tonga hatramin'ny fitokonana faobe ho ataonay mihitsy ty raha ohatra ka tsy misy fepetra mirazotra na mesure d'accompagnement avy amin'ny ministère tompona andraikitra. Oui, merci namana fetra zavatra fanamarina angamba ny tiako hoentina mialoha zany resaka Patrick teo hoe metimety aminao tsy metimety aminao Patrick anao miteny foana hoe mpandeha fiaramanidina matetika na makany Diego mpanjifa anao miantso anao manao réservation any amin'ny Airmady marina sa tsy marina inona foana ny valiteny azonao mba omeo inona rehefa manao réservation inona ny valiteny azonao
mba valio zay zavatra zay rehefa manao réservation anao hoe andeha amin'ny lahady latsinainy anao manao réservation dia inona zavatra miseho ny amo tsy miteny ny ordinateur satria ny réservation par internet eny en tout cas zavatra valité azo ny mpanjifa maro mihitsy dia hoe efa feno io efa plein dia misisika zany le olona hoe tsy maintsy mandeha satria misy zavatra atao liste d'attente tonga avy eny amin'ny aéroport fa mety ahitana place tonga ao anatiny ianao dia olona vitsivitsy any tsy feno manontany ny ministère sendrandreny dia hoe fa misy inona resaka teknika io misy an'ireo hoe charge utile misy ny météo etsetra etsetra zany hoe ny mpanao réservation zany ny faute andraso aloha tiako atongavana mako tsy questionao zao tsy mitovy ianao ministra za olo-tsotra am'izao amin'ny maministra anao tsy ianao no mitantara ny problème ary tsy problème tantara ianao ny ilain'ny olona fa mivahaolana amin'ny maministra anao nahita an'izay ianao amatonany farafaratsy ny tao anatin'ny 20 volana ary tsy voandroany ko ianao no nandeha satria tsika olona vandieko tsisy taxi brosy tany fa avion foana nataontsika hatramin'izay surtout sambava voimaro antala iny ainao tsara fandeha an'izay nefa naninona ianao olona vinosy be tsy mandeha ranomasiny tsy maintsy mandeha avion tsika nefa maninona amintsika miteny zao tsy misy mihitsy fandraisana andraikitra aty amin'ny fitondrana fa any mpiasa mpandray telefônina no omenao tsiny tsika tona marina dia matomita sady mamaraparana zavatra tiako asinteny amin'izay zavatra zay zany zany hoe ny mpiasa dia tomponatoka tanteraka amin'ny fampandehanana nio orinasy io ny ministera amin'izay lalàna sy sata amin'ny fean'io compagnie io dia manome toromarika tsy ny ministera no manao ny réservation tsy ny ministera manao ny check-in tsy ny ministera no mitondra ny fiaramanidina tsy ny ministera no manao an'le visite technique zany hoe tomponatoka tanteraka amin'ny fampandehanana ny orinasy io zay ny tiako resana rehefa tokony fenoana le fiaramanidina tokony fenoana le fiaramanidina fa tsy ny ministera indray ijery hoe isan'ny fiaramanidina miainga dia hoe tsy feno tia feno ty zany hoe manaiky ianao zany fa le mpitantana mivantana ao anatin'ny raha Madagasikara no tsy mandray ny andraiky rehetrarehetra Patrick za moa zany ny zavatra tiako marina dia zay sarotra no ampidirana any ministera foana ny resaka amin'izay asiako teny amin'izay ny resaka taxi be eto Antananarivo mahavarina sy mahatalanjona le izy satria nisy herinandro vitsivitsy lasa zay reo olona reo nisy lalàna napetraka mikasika ny coopérative dia efa nanome ultimatum izy lalàna zay mbola horesana miaraka aminy dia efa hoe raha tsy abrogena io dia tokona zay ny zava-nisy herinandro vitsivitsy lasa zay tonga indray ty niakatra ny viditsoloka efa napetraka ary zany ty fitondrany tya no nametraka an'izany système d'amortissement social fataloha des subventions pétroliennes natao système d'amortissement social io nona zavatra misy dia ny tompon'ny fiara amin'izay prix ny solika tany amin'ny jolay 24 zany hoe juillet 2014 prix de référence 2890 ariary zay zany ny prix de référence rehefa niakatra ny solika dia zay différence n'izay no aloha mivantana any amin'ny tompon'ny fiara mandeha tanteraka io amin'izao fotoana izao zany hoe différence tany amin'ny milaza zany ianao eto fa ny tompon'ny tômôbila rehetra dia nahazo an'io vola io daholy raha en règle izy inona le tianao lasango izy satria betsaka mako no mba miresaka aminay koa nge ministra ulrike tsika nge matombo teny eto mba manoro hevitra anareo efa nareo nge manempitsofony be de be ny transporteur tsy mandray an'io vola io dia tongavany amin'ny bro miaraka amin'ny papier endrika rehetrarehetra zay entsika zay endrika rehetrarehetra zay andraso dia les compensations sociales zany rehefa niakatra nisy ny différence 140 ariary naloha tanteraka io 140 ariary amin'ny
taxi be zay recensé eo amin'ny 6280 mahazo foanareo isam-bolana ireo tompony io ny Antananarivo ihany fa ny Sasamotsy na any amin'ny faritany mahazo Majunga, Antsirana, Tulea, Antsirabe mahazo daholo volana mitokana amin'io dia 37 milliards d'ariary 10 milliards d'ariary efa ao anaty efa izay no ampiasaina zao dia miambina ho alefa ny ministère de finance ary efa lany 10 milliards d'ariary be rehetrarehetra zay manao zotra ka misy loha tsy maintsy miditra amin'ny resaka formel aloha zany zareo misy ny patente misy ny licence zay tsy maintsy raisina amin'ny ATT dia mitondra izy numéro de mobile banking dia isam-bolana alefany ny équivalent de 30 000 litres 30 litres par jour nefa mba fantatro ve fa tsy mandray any mivantana ny chauffeur sy ny tompon'ny tomobile fa any amin'ny coopérative mandehana sur terrain monsieur le ministre zangy miteny aminao amin'izany any amin'ny coopérative tsy mahalala tsy mahazo an'io ny coopérative misy satria le tompon'ny fiara manana le numéro de mobile banking izy no mitondra le hoe za manana m vola tia ny numéro ny m vola dia direct tsy mandalo amin'ny ministère akory le vola fa avy any amin'ny mobile banking dia zay zany tatitra andriamato ministra tamin'ny tiandro anty nanaovan'ny mpanao gazety anay fanadihadiana amin'ilay tsy maharay an'izay compensation zay fa faranatsika eo aloha zay resaka mikasika ny fitaterana na io anabakabaka na io atao ito atoerana atanety zay sady fifaraparana ny fotoanatsika zao aly zao fa isan'ny tena vaovao nisongadina tamin'ny tiandro anity ihany koa ny mikasika ny gouvernement tararotina ny fananananao eto ambony plateau andriamato ministra ianao isampikambana anatin'ny gouvernement Taravelonarivo ianareo mirahalahy ihany koa samy mpanao politika ianao anatin'ny HVM Patrick Harmanana ao anatin'ny vitatsika ary miaradia anatin'ny mapara ihany koa ary atsika aloha ny zava-nisy teny Tsimbazaza mikasika ny fitsipahapitokisana zay napetraka ireo solomavim-bahoaka teny Tsimbazaza reny ity rahantsika ity ny fanazavana entina andriamato Jean-Marc Sarakotomamonjy filohan'ny anteny miram-pirenena mikasika ny fandaram-potoana ny amin'ny hoe Rovina no hitondrana an'izay fitsipahapitokisana zay olanininy eo Tsimbazaza Nalany zany ny volabola fandaharam-potoana raha ny fanazavana zany ny fanambarana nataony filohan'ny anteny miram-pirenena rahampitso anatin'ny février nahazo ny daholobe atrehana no isin'ny adievitra sy ny fankatoavana izay resaka hoe fandraisana fanapa-kevitra moa zany izay resaka hoe fitsipahapitokisana ny gouvernement Taravelonarivo zay araka nefa nyresantsika teny am-piandohana solombavam-bahoaka misa 420 no nanao sonian'izay fitsipahapitokisana zay nametraka izay motion de censure zay ao Tsimbazaza ao ary atsika avy hatrany ihany koa ny fanio-kevitra ireo solombavam-bahoaka zay manohana makato ity fitsipahapitokisana ny gouvernement Taravelonarivo ity navita zavatra raha misaka fotsiny ao tsy zavatra vitany ary tia ny tena loza zay mbola fanitsahana lalàna akatoko ny 26 miteny amiko akatoko le fanaovana kabary fandraisako teny miteny amiko ny chef de district hoe tsy mahazo ny teny tsy mahazo ny kabary misy omba takiko io message io namaly ny chef de district hoe tsy message fa par téléphone avy agny amin'ny préfet zany ange dia fanitsahana lalàna ary fanaovana tsinitsinina misy olomavambao ka aminay matoa manatanteraka an'io ny député sy azo lazay na maro anisa satria tratra le majorité absolue dia misy zavatra tsy mandeha antitany sy ny firenena zay zany mahatonga anay satria ny gouvernement dia natao hanatanteraka ny asa mifampatona ny firenena zay zany ny anay solombavam-bahoaka manohana ny fitsipahapitokisana ny gouvernement Taravelonarivo iny fa misy ihany koa ireo mitsipaka raha antsika ny fanio-kevitra ireo solombavam-bahoaka zay mitsipaka izay fitsipahapitokisana zay fijerevako an'le motion de censure aloha hatreto ohatrany tsy mandraka procédure normale satria ny antony dia hafa ny 2 ambin'ny 20 angamba
niarian'ny any amin'ny destinature nle motion de censure any amin'ny primature nampahafantarina tany dia 114 izy aby ako angamba fa zany chiffre zany tsy de mitovy ny 114 sy ny 82 dikan'izay zany fahafantarako azy saode hafa indray zany mety foizazy teo foandray ny zavatra natao misy ny milazany amin'ny hoe nisy fangalaratsonita ao anatin'izay resaka fitsipaham-pitokisana ireo izay nametraka ity fitsipaham-pitokisana ity sy nanao sony azy dia nilaza fa tsy nisy mihitsy izany fangalaratsony izany raha antsika ny fanazavana entin'ny solomam-bahoaka mila vonjy Philobert izay filohan'ny vondrona parlementaire VPM MMM sy fandraisany tenenana ny amin'ity fa hanapirofony ihany koa araka ndresaky ranabavy député Solange teo fa zao no miaraka tamin'ny député Bekily nanao sonia ny motion na izaho no mandainga na ranabavy no mandainga fa zaho afaka mijoboka volobelona fa nanao sonia ny déséance député Bekily zay zany ny zavanisy teny Tsimbazazy heverina eto amin'ny adihevitra isika Andriamatoa minisitra ianao mpikambana anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo Andriamatoa Patrick Ramanana teo nangataka ny amin'ny hoe tokony mametra pelany ianao rehefa ohatra ka tsy mahavaly olana Air Madagascar ny fitaterana sisisa ny solombavam-bahoaka indray zao reto no nametraka fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta Ravelonarivo amin'ny ankapobeny mihitsy ary arotana ny fahazonanao eto amin'ny plateau ianao mpikambana anatin'ny gouvernemanta isan'ny ao anatin'ny antoko HVM ihany koa isan'ny voakasika ianao zany ao anatin'ity fitsipaham-pitokisana ity ny teniko aloha dia ohatrany hoe ohatran'izay foana zany hitondrana n'ity firenena ity akorontana foana zany fa hitondrantsika aiza zany motion de censure zany hitondrantsika aiza teny teo ny namana Patrick hoe efa 20 volana fa efa firy zay ny motion de censure nandalo tao amin'ny antenimieram-pirenena firy dia zay foana ve no atao ifampitondrana amin'ity firenena ty zay ve le responsabilité takina amin'ireo solombava-bahoaka atsika zay anongana ny filoham-pirenena anongana ny gouvernement ny règle démocratique tompoka dia tsotra ihany dia ny alternance tsisy olona mifikitra amin'ny toerana zany na za ministra raha rapitso ny filoham-pirenena ny premier ministre miteny hoe tsy mahomby ianao fa so tsy ministra Ulrich mihitsy no hiteny hoe tsy maintsy janona dia hevitra rehetrarehetra tazomana ny toerana ny alternance zany rehefa miditra ho ministra anao dia efa ataonao ao anatin'ny procédure démocratique zay eritreretinao apetraka amin'ity tany tsy firenena zany hoe zavatra teneniko hoe tsy latsaka ny ray volana zay nisy ny déchéance dia tonga indray ny motion de censure dia tsy avela hiasa mihitsy zany le filoham-pirenena sy ny gouvernement fa dia io foana apatahorana atao ny fomba rehetrarehetra etsika rehetrarehetra anakorotana mahasovahoaka ve zany mahasovahoaka ve zany za tsy mihino hoe mahasovahoaka zany Andriamatoa Patrick Ramanana tsara be le hoe avela hiasa fa izaka hoe manahaka anareo tsy hiasa raha korotaninao fa dia tsy hiasa raisiko fotsiny ohatra miteny anao teo raisiko fotsiny ohatra ianao zao ministre ny tsara be le lazainao teo hoe ministre ny fitaterana fizahantany ary famantarana toetrandro zany hoe reny resaka cyclone reny dia zany tompona ndraiky ianao ny tompona andraikitra fantatritsika be dehibe ihany koa tsika teto ny laza fa 200 000 mort mihitsy ary 200 000 sinistre tamin'le farany teo reny zany hoe tsara ho fantatra fa misy radara koa mijery an'ireny satellite reny mijery an'le toetrandro fantatrao angamizay zavatra ary ombany fiahinao mety tsy ampyfitaovantsika tsy antsony le resaka misaotranao Patrick tiako atongavana zany dia zao tiako atongavana dia tsotra zay fahefana hoe afantatra fa iny fa misy raha zay kosa aloha dia diso hevitra anao za ingénieur hydraulicien eto amban'ny fahaizako kely angamo zay resaka météorologie zay tsy hoe mipetraka eo amin'ny toeranao afaka manakana tondradrano zany ianao tsy manakana tondradrano fa afaka mahita hoe ho avy ny cyclone am'izao mois de décembre 2014 fantatritsika tsara mba fantatrao ve fa nisy loandro
zay atao anatin'ny météo tapaka daholo a ny information météo fantatrao ve zay mois de décembre faranako iny parenthèse mois de tiako décembre atongavana de zao 2014 efa nanaitra mois de décembre 2014 efa nanaitra ny tao amin'ny direction météo fa le izy anie tsy voaka any amin'ny gazety zay le mampalahelo efa nanaitra hoe wisy a cyclone farafaratsy ny anakiroa sy tondradrano a ho tonga eto an-tany sy firenena tsy afaka manakana an'izany na de ministre tsy mangataka iny tsy dirako tsy afaka mangataka an'izay anao fa miverina amby resaka hoe fanakorotana sy déchéance teo tsika ange matotonga am'izao dingana zao ministre Ulrika dia misy antony fa tsy hoe tongatonga ho azy fotsiny raha ohatra ka nipetraka lay député efa raiky amin'ny roapolo amin'ny zato nametraka an'le motion de déchéance ny filoha-pirenena zay fomba andikanan'iny ara-politika azontsika adika zay fa mbola fomba nilazana farany teo zao dia mbola le hoe alatsony ihany nefa tonga tany amin'ny HCC le raiky amin'ny roapolo amin'ny zato iny a dia ny HCC nanao hoe ara-dalàny reto dia amin'izao indray tonga indray le motion de censure ndeha ataontsika nisy alatsony indray e ohatran'le taloha ozy ianareo fa tsy mba diniantsika mihitsy ve fa député ray manontolo nefa mitsangana na ho raikitra io fantatrao ve fa amintsika mitendry zao en direct tsika any amin'ny Colbert ange ireo namana nanao nitsia tamin'io motion de censure io e zao tsika mitendry zao mandehana fa amin'ny Colbert zareo zao zany hoe resaka vidina foana ve le olona eto amintsika zay zavatra zay ve ny fomba fiasa zay zavatra zay ve ny fomba fiasa eo mako napetraka hoe tsy misifitra na lesona mihitsy tsika aminao ve andriamatopatrikarimana na tonga amin'ny fotoana narajary ny fisina motion de censure satria andriamato ministre ny filohan'ny république ihany keo tamin'ny 26 juin teny hoe korotanina foana le mpitondra tsy ahafahany miasa iverenako iny ny kabary ny filoham-pirenena korotanina foana izy jereva ange ny conseil des ministres rehetrarehetra na ny conseil de gouvernement rehetrarehetra ananantsika archive reny ianao ministre zahay andriamato ministre tsy manatrika ny fivorianareo ao za mino fa be dehibe ny resaka ao fa ny zavatra hitanay aty ivelany dia nitatitra ataony ny flankevitry ny ministre fa mba nisy ve rehefa nisy tondradrano reny jerevo ny ampitson'ny conseil des ministres ny tondradrano ny resaka momba ny tondradrano ve reny nisy ve ny conseil des ministres vao maly mbola nisy ny conseil des ministres mbola nomination zany foana ny eniny olona zany hoe nareo en conseil de ministre en conseil de gouvernement afaka mandray fanapahan-kevitra araky ny tokony ho izy tsisy manakana anareo fa rehefa tonga ny motion de déchéance dia tsy misy lesona stonina na ny filoha-pirenena tsy nisitona lesona na tsika atao anatin'ny ministère tsy sitina lesona za tsy miteny aminao monsieur le ministre androany hoe miala fa raha za tamin'ny toeranao nisy motion de censure ohatran'io miaraka amin'ny tsy fahombiazana amin'ny atao anatin'ny ministère anao za afa tsy nitsangana teto androany andriamato ministre le izy tokoa rehefa makeny amin'ny fiarahamonina eny ianao na mandeha taxi be na mandeha tongotra eny an-dalana tsy mahatsapa mihitsy le olona hoe misy le indisy ahitana fa hoe mandroso ny asa zay atao tsy hita mihitsy le olona mahatsapa fa ny fanakorotana no mibetsaka raisiko ohatra tany amin'ny volana vitsivitsy lasa zay dia ahoana ihany ty fako ahoana ihany nandray andraikitra ny fanjakana tsisy solo zany amin'izao mba misy miteny ve reny ny lalana misy loka be ary tsapay be etsy reny tenenina daholo vita reny vita tsara zany lalana zao eto taminarivo mba nisy miteny ve reny hoe efa vita mba asehonareo mba mandehana nareo eny fotony TVM sy ny RNM ane nareo rery ary ny mampiasa azy ny député aza tsy omenareo e na izany aza tsy ny TVM sy ny RNM ihany fa na izay eto amin'ny fahitalavitra vivaza milaza hoe vita ny lalana zay zavatra rehetrarehetra reny a mba asongadiny koa e fa tsy hoe amin'izany korotana aroma dia any daholo tsy jerena tsony zany a ny ATR ny ezaka rehetrarehetra natao tao ambadikin'izay izay kosa andriamato ministre teto amin'ny fahitalavitra ny teny hoe nanamboatra lalana ny fanjakana ny teny hoe tonga ny zany hoe tip top foana vidiny ny lalana tip top
zany hoe le goudron mba tsika nge mandeha to Antananarivo ministre Ulrike alaina le goudron vakina lazaina anareo nge zany mba ho hitanareo sao dia tsy hitanareo hoe vakina le goudron dia epona etsy amin'ny route circulaire dia iny avy ny epona indray no averina eto dia facture moa tsy fantatra ohatrinona any ambadika ka zay foana ne zay le tiptop le onohono tenenina hoe mividy solombavam-bahoaka za zao aloha Ulrike Andretina mbola tsy mividy mihitsy namana betsaka ao andefa olona fa any amin'ny Colbert zao reo namanao reo am'izao eny efa tsy mividy olona fa ao anatin'ny politika zany ao anatin'ny politika tanteraka zany fa inona stratégie apetraka manoloana an'le motion de censure fa tsy voatery hoe hividy olona tsy anova mihitsy zany tsika amity fitanantana firenena ty fa dia asiana tsaotsao hoe ny facture tsy fantatra ohatrany hoe mpangalatra daholo zay mpitondra fanjakana tonga io zany hoe zany tsy jerena mihitsy ny ezaka lehibe zay ataony fitondram-panjakana tsy jerena vita iny dia akorontana indray miteneniko anao teo hoe mikasika an'le compensation sociale le amortissement social aloha foana ne io hoe dia akorontana any amin'ny coopérative hoe tsy mba voaray an'io dia ino no avohitra manana proof ny ministera zay tompon'ny fiara tsy mahazo zany compensation zany afaka mitory makaty amin'ny ministère omeo anany dossier za mihitsy no anao an'le transfert raha zany ny tiana ho atongavana Andriamato ministra nareo ve ao anatin'ny gouvernemanta tsy fa mba mahatsapa kosa ianao ka teo ao anatiny ary ianao anatin'ny antoko HTM tsy fa mba mahatsapa hoe nisy fiovana le rapport de force ao anatin'ny antenimieram-pirenena efa tsy manana maro anisantsony ianareo anatin'ny fitondram-panjakana ery amin'ny antenimieram-pirenena ka io zany resaka rapport de force io dia tokony amarinina tsara miresaka atsika teo fanangana tsony amariny tsara hoe reto le député reto izy fa tonga eto Antananarivo tsara io fa tsy fantatro na ao anatin'ny procédure certifié tsara ny signature zany ane ao anatin'ny fanatanterana an'le démocratie fa manina ka tsy ravanareo io assemblée nationale io raha ohatra ka anananareo fiahiahina ohatran'izany ny filoham-pirenena mihitsy ny kabary tao arina an'le resaka hoe dépôt en motion de déchéance ny kabary izy hoe dia alatsoniny tao ary 20 ny olona tao ny HCC rehefa avy eo nylaza fa nekena fa 220 no député tao tsy misy mihitsy zany lesona stomo ao anatin'izany filoham-pirenena izy miteny hoe misy risoriso ao anatin'ny assemblée nationale eo am-pelatananareo mpitondra nge ny fahefana ampisambotra ny olona manao risoriso e manina tsy samborinareo eo am-pelatananareo ihany koa manana immunité parlementaire ony dia atao ona tsy resaka immunité parlementaire fotsiny resaka fa sambory ny olana eto amintsika fa azony atao ny mandrava fa izy tsy nandrava azony atao nandrava lany bahoaka reo Patrick de satria matahotra amin'ny filoham-pirenena rehefa mandravana io dia mirava koa izy zay le izy lasa resaka politika satria tsika anohy ny adefitra efa lasa ny fotoana omeko minitra vitsy ianao Patrick Rarmarina na amitina ny resaka izay nataontsika teto sady mamarina ihany koa ny adefitra amin'ity ality dia ny atsy lava ny teniko fa dia misaotra antsika rehetra tato amin'ny vivah misaotra ny namana Ulrika izay mifankalala efatra amin'ny ela mihitsy fa ny tiako hitondraina ny resaka zany dia tsotra hoe ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia matsiaro tena mijaly ary izay ny tiana ampitaina amin'ny mpitondra fa ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy miaina fa ny zavatra ataony dia ny valibontana fanagadrana ary fanitsakitsahana lalàna ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia efa mipetraka le resaka hoe motion de censure marina fa mbola tsy lany le izy fa mbola ordre du jour apetrako eto foana tsy resaka lalàna ntsony ny olana amin'izao fotoana izao fa efa tsy mandeha intsony izao fitondrana izao ary efa tendroko hatran'izay na teto natany amin'ny téléravavy ny hoe miditra tsy kelikely makany amin'ny crise lalina ty firenena ity fa ny zavatra teneniko dia hoe rehefa tsy misy ny vokatra dia tsara ny miala
Sotranao Andriamato Patrick Harmana nananaiky ny vahiny tato anatin'ny adievitra tato anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao. Andriamato minisitra omeko minitra vitsy ianao amitina sy amarina na resaka ny fanaovantsika tamin'ity ality. Mizaha zany voalohany teny dia misaotra antsika rehetrarehetra, misaotra anareo ato amin'ny fahitalavitra sy radio viva nanasa ny tenanay na nitondra fanazavana vitsivitsy maromaro manoloana ny toe-javatra misy ao amin'ny sehatra ny fitaterana miangavany tsirairay mba ho tompona andraikitra ary tsy anaiky ny akorontana sy hoe korontanina ao anatin'izay ezaka rehetrarehetra efa misy. Ty firenena tya tsy neny mpitondram-panjakana ihany, tsy neny solombava-bahoaka ihany, fa atsika rehetrarehetra ho an'ny malagasy rehetrarehetra zay ty tanindraza ndao hiara iasa anarina n'ity firenena ity mba ho reharehan'ny tsika amin'izao fotoana zao, reharehan'ny zafy taranaka faramandimby aza mijery olona fa jereo ny ohatrany ahoana no afana mampandroso miaraka an'ity firenena ty. Tsisy azo tombona amin'izany fanakorotanana zany, tsisy azo tombona amin'izany. Tsy tokony anenina tsony zany ny vahoaka malagasy ndao hiara iasa ny demokrasia tompoko dia amin'ny alalan'ny fifidianana. Rehefa misy ny tsy mahafaly dia any amin'ny fifidianana zany no aseho. Zay zany ny teny avy aty amin'ny ministera dia ho an'ireo rehetrarehetra mpisehatra ao anatin'ny ministera zay tantana dia misokatra tanteraka ho an'ny tsirairay ny vavadin'ny ministera fampiraharaha raha ohatra ka misy any tsy mety afaka arenina miaraka zany fa aza korotana aza maneky mihitsy iray tsy kombakomba amin'ireo mpanao politika mitady anamotika an'ity firenena ity. Misaotra anareo. Sotranao Andriamato minisitra ny vahiny tato anatin'ny adievitra